Nanatanteraka fivirina moa ny solombavambahoaka androany anisan'ny nojerena tao anatin'ny fampitam-baovao eo anivon'ny sampikambana ao anatin'ny anteny mera-pirenena ny momba ny fitsipika anatiny mifehizay anteny mera-pirenena izay. Napiaka-peo androany ny solombavambahoaka Madagasikara. Tsy neken'izy ireo voalaza ny didim-panjakana mikasika amin'ny fitsipika anatiny izay nahazo laharana ary navoaka ny primature. Nisy fiovana ny didim-panjakana mivoaka raha oharina tamin'ny tapahan'ny solombavambahoaka. Anisan'ny tondra fanamarihana momba ny solombavambahoaka avy any Analalava, Andriamatojo Zaosera Irene tao anaty fivirina azombe sy marina trehana. Sika député de Madagascar dia tokony insécurité à Madagascar manontolo jerentsika. Raha izay dia fanampiny tokony mampidiritsika rehefa avy eo mihitsy angamba proposition mikasika règlement intérieurtsika. Membre de commission ad hoc tena koa afa zavatra tapaka tao amin'ny commission ad hoc, afa zavatra mivoaka aty mahazo numéro tsy fantatro. Erreur matérielle ve ny tao amin'ny administration sa ahoan'izay zany tokony jerentsika ny règlement intérieur. Tsy mitovy. Ny tapaka kely tao session plénière afa. Dia zavatra mivoaka afa. Zay zany ila jerentsika kaiky. Anisan'ny ova tao anatin'ny didim-panjakana momba anisan'ny assistant parlementaire. Nisy ny alohan'ny fivirina ny fionana teo amin'ny blomarky ny anteny mera-pirenena sy ny teo anivon'ny primature.